Rehefa malala isaorantsika be dehibe indray Andriamanitra fa tafaraketsika zao. Oabolana toko 3:5-5 matokian Jehovah mifona ho rehetra ary aza miankina amin'ny fahalalànao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Izy andamina ny lalanao. Zany ny fanambaran'ny soratra masina momba an'io Andriamanitra izay namorona antsika, Andriamanitra izay Andriamanitra any an-danitra io. Andao hoe mba hijery ny atsipiriany izay tsika mialohan'ny anokafantsika ny soratra masina dia angataka tari-dalana avy amin'ny fanahy masina indray isika aloha. Ivavaka tsika tompoko. Andriamanitra o Rainay any an-danitra, isaorana indray ianao satria no avaozinao ny famindramponao taminay dia indreto zany izahay mbola velonaina ary mbola afaka miaraka eto amin'izao fandarana izao. Angatahako ianao Andriamanitra mba hiasa manokana aminay, hiasa ao am-ponay ianao, hitahy anay manokana mandritra izao fotoana fifampahirezana izao, dia mba ho fotoana voatahy ho anay ane ny minitra sy ny segondra rehetra atao anatin'izao fandarana izao. Tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ravana malala, ndonge hovakitsika izay voasoratra amin'ny Genesis. Genesis toko 9:20 dia ny 5:20. Genesis toko 9:20 ny 5:20. Ary indro izao momba anao ka hiaro anao amin'izay lalaka alehanao rehetra ary ampody anao indray ho amin'ity tany ity, fa tsy andao anao aho mandra-panaoko izay voalazako taminao. Andriamanitra no miteny eto. Inona moa ny zavatra niseho tamin'io toe-javatra io? Tovolahy anankiray, tovolahy mbola vao eritreriny mihitsy, nanao zavatra tsy tsara. Rehefa niray tsikombakomba tamin'ny zavatra tsy tsara izy sy ny reniny mba hahazoana tso-drano izay tokony ho an'ilay zokiny, dia izy no naka nanao izay hahazoana azy. Efa jamba mantsy ilay rainy hanome an'ilay tso-drano, dia nanao fitaka ity tovolahy ity mba hahazoany ny tso-drano. Rehefa fantatra ilay zokiny, ilay rahalahiny ny toe-javatra niseho, dia tezitra mafy izy ary hifofo ny ain'io tovolahy io mihitsy, ny hamono an'io rahalahiny io faty mihitsy no tetika ilay zokiny. Fantany zany, fantatra ilay tovolahy zany, dia voatery izy nandositra niala tao an-trano ray aman-dreny. Nampalahelo ilay tantara. Voatery nitsoaka tao anatin'ny fotoana fohy, andositra hiala amin'ny trano ray aman-dreny izy. Ary izay ny fotoana farany nahitany ny ray aman-dreny. Nandeha ny reniny moa zany nanoro azy hoe ndany ianao any amin'ny anadahako, any Mesopotamia, any alavitra any. Rehefa nandeha tany izy, teny an-dalana, hariva, alina ny andro. Teo amin'ny toerana anankiray izy no voatery hiala sasatra sy hatory andanin'ny alina teo amin'ny toerana io. Teo Andriamanitra no niseho taminy. Tao amin'izany fiainana misavorovoro, mikorotana ny lalovan'ity tovolahy ity zany, dia tonga Andriamanitra, ilay Andriamanitra maharo-po sady be famindram-po, no niteny taminy. Io teny mamy loatra io. Zao ny tenenin'Andriamanitra hoe, indro izao momba anao ka hiaro anao amin'izay lalaka alehanao rehetra ary apody anao indray amin'ity tany ity aho, fa tsy andao anao na afoy anao aho mandra-panaoko izay voalazako aminao. Ravako malala. Mamy zany tenin'Andriamanitra zany. Ao anatin'ny toe-javatra izay manahirana, misavorovoro, manakorotana ny saina, dia tonga Andriamanitra niteny tamin'ity tovolahy ity. Indro izao momba anao ka hiaro anao. Ravako malala. Zany no entin'Andriamanitra mandamina ny lalantsika. Momba antsika izy dia miaro antsika. Ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ilay Andriamanitra mahery lavitra noho ilay fahavalo. Izy angeny no namorona ny Satana. Satana moa zany dia nikomy taminy.
na dia zava-boariny aza. Fa dia zao io Andriamanitra io io no milaza hoe indro izaho momba anao hiaro anao. Zany no anisan'ny fomba hoentin'Andriamanitra mandamina ny lalantsika. Raha milaza izy hoe, raha milaza ny soratra masina hoe izy andamina ny lalanao, dia anisan'ny fomba hoentin'Andriamanitra mandamina ny lalantsika ny fombany antsika, momba antsika izy ary miaro antsika. Miaro. Ny tana maherin'Andriamanitra no miaro. Ary ny Baiboly koa dia manambara fa misy anjelin'Andriamanitra izay miaro antsika. Ao amin'ny Genesisy ihany 2:30 dia izao no fivakin'ny teny momba ny toy ny tantara ny amin'ity tovolahy ity. Ary Jakoba nizotra tamin'ny lalan-kalehany dia nisy anjelin'Andriamanitra nitsena azy. Raha afaka malala, rehefa Andriamanitra ny manolo tena hiaro anao, dia iny koa ny anjeliny irany mikarakara manompo amin'izany fiarovana ianao zany. Mahafinaritra ny miaraka amin'Andriamanitra. I Jakoba teto na dia noho ny adalana nataony aza no nahatongavany korotam-piainana teo amin'ny fiainany, dia tonga Andriamanitra dia ozy Andriamanitra hoe za momba anao, za hiaro anao. Dia tonga mihitsy ny anjelin'Andriamanitra nitsenan'i Jakoba dia niaraka tamin'ny teny an-dalana. Ny Salamo 2:30 dia misy an'izao fanambarana izao. Salamo 2:30 dia vakitsika ny 9:9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalan-kalehanao aho, hitsinjo anao ny masoko ka hanolontsainanao aho. Rehefa malala. Fomba anankiray hafa ihany koa hoentin'Andriamanitra mandamina ny lalantsika, ilay hoe fa izy andamina ny lalanao, dia hito voalaza ny Baiboly hito hoe manome saina antsika izy dia mampianatra antsika izay lalan-kalehantsika. Dia ozy hoe hitsinjo anao ny masoko fa hanolontsainanao. Mahafinaritra ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Zany ny fomba hoentin'Andriamanitra mandamina ny fiainantsika. Mampianatra izy, hanome sainanao aho sy hampianatra anao izay lalan-kalehanao. Indraindray mety noho ny toe-javatra maro samihafa, sarotra ampianarina ilay mpianatra. Rehefa mba miezaka mampianatra ny zanany Andriamanitra, dia tsy mety manaraka ny fampianarana ilay zanany. Ry havako, manomboka izao tianao ve hoe izy andamina ny lalanao? Manekeo ampianarina. Ary ny soratra rehetra izay nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana. Maneke mba ho ampianarin'Andriamanitra. Hanome sainanao Andriamanitra, hampianatra anao izay lalan-kalehanao izy, hitsinjo anao ny masony ka hanolontsaina anao izy. Fomba anankiray faharoa zany hoentin'Andriamanitra mandamina ny lalantsika dia ampianarina isika dia tolorany tolotsaina ny amin'izay zavatra izay tokony atao. Ry havako, hitahanao ny Andriamanitra dia mba ho isan'ireo izay manaiky ho ampianarin'Andriamanitra ianao. Eto amin'ity fiainantsika ity, maro be ireo olona tsy manaiky ny hianatra amin'Andriamanitra, tsy manaiky ny ampianarin'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy nefa manolo tena, manao an'ilay tolotra, ny herin'ny lanitra, ny hery maha-Andriamanitra azy. Teo dia niresantsika tamin'ny tantaran'i Jakoba, Andriamanitra mihitsy milaza hoe indro izaho momba anao, izaho hiaro anao amin'izay lalan-kalehanao. Fa maro ny olona tsy te hiaino an'izany. Maro ny olona tsy miraharaha an'izany. Andriamanitra indray eto amin'ny Salamo 2:30 dia milaza izy fa hanolontsaina anao aho, hitsinjo anao ny masoko dia hanolontsaina anao aho. Fa mbola maro be ny olona izay habe ny sainy ihany ny tondrany ny fiainany. Na angamba mety mba amin'ny lafilafin-javatra sasany izy no mba manaiky
mitolo-tsaina avy amin'Andriamanitra zay hitarihan'ny soratra masina azy, fa amin'ny lafiny zavatra sasany zay mety aminy no ataony, zay heveriny fa tokony ho ataony no ataony. Ravaka malala, tianao ve Andriamanitra handamina ny lalanao? Maneke ny tolo-tsaina avy aminy, maneke ny ho ampianarina. Rehefa mitarika izy hoe ity ny lalanao, ny anjarantsika dia manaiky an'izay tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra izay. Andiny farany hovakitsika ohabolana 4:20 dia ny andininy 7. Ohabolana 4:20 dia ny andininy 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny: ny fon'ny olona mihevitra tsara ny alehany, fa Jehova ihany no mahalavo rary ny diany. Jehova ihany no mahalavo rary ny diany. Na inona faniriana tsara ato anatiko, na inona mba vetsovetsom-poko, dia izao Andriamanitra no hiasa, Andriamanitra no mahalavo rary ny fikasako rehetra. Manampy antsika ny soratra masina mba hahaizantsika tena manetry tena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra, mba tonga an'ilay hoe izy no andamina ny lalanao, dia tarihy ny soratra masina tsika hoe Jehova ihany no hahalavo rary ny diantsika. Ary indraindray eny an-dalana eny, mandritra n'iny dia miaraka amin'Andriamanitra iny, Andriamanitra efa mitary-dalana dia manolo-tsaina mampianatra hoe izao ny andehananao, fa indraindray mbola lavo ihany noho ny tsy fanarahana na noho ny fahafoizan'ny saina mihitsy, mba faniriana ihany ny anaraka tsara ny tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra, fa fohy ilay fisainana dia voafitaka ilay fahavalo dia lavo, solafaka ny enjera. Ry havako malala, Andriamanitra io manao izay hahatonga antsika mba ho afaka hanaraka azy indray. Na lavo aza dia mbola ny tana maherin'Andriamanitra no mitantana mba ho lavo rary ilay dia ataontsika eo amin'ny fiainana. Hoarina amin'ny dia lavitra, indraindray hoarina amin'ny hazakazaka ny fiainantsika. Ary izay ilay ohabolana 4:19 hoe izy andamina ny lalanao. Ny fomba hoentin'Andriamanitra mandamina ny lalantsika araka ny hitantsika androany dia zavatra anankitelo. Ny anankiray voalohany dia momba antsika sy miaro antsika izy, miaro. Faharoa, tarihintsika, manome tolo-tsaina izy dia ampianarina hoe iny ilay lalana iny. Mba andaminany ny lalantsika dia tarihiny any amin'ilay lalana izay tena tokony andehanantsika. Ary ny fahatelo, na dia efa manaraka n'ilay lalana izay tarihiny azy tsika, mbola izy ihany no manao ny fomba rehetra mba halavo rary an'izany diantsika izany, mba ho tonga any amin'ny tanjona izay kendreny antsika, any amin'ilay hevitra izay heverany antsika. Ravaka malala, inoako fa nikasika ny fonao Andriamanitra androany. Rehefa miteny izy hoe zaho momba anao, zaho hiaro anao amin'ny lalan-kalehanao rehetra, izaho hanolo-tsaina anao, hitsinjo anao ny masoko, ka hanolo-tsaina anao hampianatra anao izay lalana halehanao. Ary izaho no mahalavo rary ny dianao. Zany ange ny feon'Andriamanitra ambariny antsika amin'ny alalan'ny teniny tamin'ity androany ity. Hitantsika ny Andriamanitra ka mba ho isan'ireo izay manana an'Andriamanitra handamina ny lalantsika isika amin'ireo fomba izay voalaza ny soratra masina, izay efa nandamina an'Andriamanitra azy mba hahatonga antsika ho tena miaraka aminy, miaina ao ambanin'ilay teny fikasana hoe izy no andamina ny lalantsika. Ndao hoentsika mibavaka izany. Andriamanitra o Rainay, isaoranay ianao noho ny teninao. Isaoranay ianao Andriamanitra satria ianao mihitsy no efa nanolo tena mba homba anay sy hiaro anay. Ianao koa no efa nilaza taminay androany fa ianao dia
Hanolo-tsainanay dia hampianatra anay mihitsy izay tokony alehanay rehetra, ny lalaka alehanay rehetra. Dia mbola ianao no anao izay alavo rary an'izany dianay eny am-panarananao izany. Andriamanitro, ho anao rery ihany eny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Izahay kosa ampio izahay mba ho tanteraka aminay izany teny fikasana mamy indrindra izany. Mba ianao mihitsy Andriamanitro no miaro anay. Ianao no manolo-tsainanay ary ianao no andamina ny lalanay. Hita manokana ny mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao anenao, ninona fahasarotan-javatra eo amin'ny fiainany, dia ianao no andamina ny lalany. Mivavaka dia tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Kristy. Amen.